voalohany ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Dia mandray anjara mavitrika amin'izany ny tafika malagasy eo anivon'ny folo alin-dahy izay iraisan'ny tafika zandary ary ny polisy nasionaly. Efa niatrana any amin'ny toerana rehetrarehetra izy ireo any amin'ny faritany sy any amin'ny faritra rehetra any tantanan'ireo le centre de commandement opérationnel misy Atsokajiny. Fantatsika tsara fa miamitombo ny vokatry ty fiparitahan'ity valanaretina ity. Noho izany dia efa mieritreritra sady ny eo amin'ny tafika malagasy ny fepetra tokony ho raisina eo amin'izany fitombony izany, fepetrana tokony ho raisina eo amin'ireo izay tratran'izany aretina zany, fepetra ihany koa tokony ho raisina raha sendra misy ny fahafatesana eo amin'ny manoloana izay hitrangana aretina izay. Noho izany dia natsangana ny Bataillon Multi izay mitoby eto amin'ny tobiny rally eto Meritsatsosika ka voatendry ho lehiben'izany vondrona izany ny colonel Berarazana Patricio. Zay maty ny aretina io, tsy areta tory. Tonga dia liamo. Sajeny mitao vaovao. Dia vitiny mitao vaovao tsy azo areta tory maty aretina. Misy razanao, misy fahorinao, dia miezaka fitondram-panjakana amin'ny tany filaminana andany andraikiny. Ka miangavy ny fahangirana sy ny fitoriana avy amin'ny maresy ny filaminana. Zay a! Rehefa vita zany dia ndroso tamin'ny fanadiovana manontolo ny ao anatin'ny toerana nisy ny razana sy nipetrahan'ireo fianakaviana arina ny aty ivelany ary dia tsy maintsy nataon'ilay pulvérisation araka ny terme teknika malaza azy na fanadiovana sy mifamonoana ireo mikroba izay mety hiparitaka eto amin'ny faritra. Rehefa vita zany dia iroso sy iverina any amin'ny toerana sy tobiny isy azy tsirairay avy ireo mpitandro ny filaminana Isatsokajiny. Hitantsika amin'izao ny hafalian'ireo vahoaka fa lasa
lay razana ary afaka ny ahiahy ny amin'ny mety paritany valanaretina eto amin'ny toerana. Colonel Berazana, commandant ny bataillon multicapacitaire Covid-19. Ny mampiavaka ny bataillon moa zany satria izy noforonina manokana hiatrika ny adidy anakelezana angambany raha marimarina kokoa na hiantsehatra ny fiarovana fianaky ny valanaretina. Telo sy dimanjato hatramin'izao ny isan'ny miaramila mandrafitra ny bataillon Covid-19. Manana iraka manokana dia ny anome tolo-tanana ho an'ireo mpiatsehatra ara-pahasalamana eo amin'ny fanatanterahana ny paikady hiadinany amin'ny valanaretina sady koa hitandro ny filaminana raha sendra hisy ny fioara-pefy. Miofana mifantoka amin'ny fiofanana zany mba hiatrehana izay iraka napetraka manokana zay no tena andavanandro ny miaramila ato. Mirafitra za no commandeny bataillon dia manana adjoint anankiroa ahako. Adjoint zay misahana ny opération dia ny adjoint zay misahana kokoa ny resaka fahasalamana. Dia eo ambanin'izay misy an'ireo officier d'état-major, ny chef ops sy ny officier traitant. Dia eny ambany misy an'ireo lafy efatra. Ny fahadimon'izay moa dia ny fampandehanana ny raharaha atao anatin'ny fibakiona. Raha ny fahavononana moa no asian-dresaka dia ara-miaramila dia 100 isan-jato ny fahavononana. Fa misy mbola ho ampiana tsikelikely miandalana eny ny fampitaovana. Natanterahana an'izay rehetrarehetra zay voalazako teo mamisa 3 sy dimanjato ny isa miaramila atao anatin'ny vondrona. Hatreto dia manana fiara tsy mataho-dalana anankiroa ho fampiasan'ny fibakiona ary fiara mifony vy 5. Fiara anankiray ho fibakiona ihany koa tsy mataho-dalana izy io marika gaz dia moto ho entina manao fanangonam-baovao. Ny 3 sy dimanjato mandrafitra ny bataillon zany dia mitsinjara ho toy izao: manamboninahitra ambony 4, manamboninahitra 20, manamboninahitra lefitra zokiny 720, manamboninahitra lefitra zandriny 720. Miaramilan-daharana miisa ho 70 sy 300 ary izay no manome totalin'isa 3 sy dimanjato. Ao anatin'io ihany koa mandrafitra an'izay dia misy mpitsabo anaky 5 ary mpitsabo mpanampy 720. Satria moa multicapacitaire ny anaran'ny ty bataillon ty ampiny ireo mpiantsehatra nabakabaky ny tafika ihany koa izay raha tena ilaina izay na ny ohatra hoe mamonjy an'ireo nosy mandrafitra ny Madagasikara ihany koa sahala amin'ny nosy be sy Sainte Maria, misy an'ireo mpiantsambo ihany koa raha ilaina angatahana manokana. Ny eto amin'ny fanomanana dia feno tanteraka ny eo amin'ny fampitaovana majinjinika. Fa ohatra hoe misy lakozia andrahoana, misy toeram-pisakafoanana, misy ihany koa ny toeram-patoriana satria mitsinjara arak'izay lafy efatra zay. Ny toerana torizana mahampy fa ny fandriana satria ireo olafy ireo na ny sakelika tsirairay mandrafitra ny bataillon zany dia tokony rehefa omena iraka dia afaka mikisaka maleo tena tanteraka. Noho zany dia misy angambany mbola angatahana kely ny amenona isa an'ireo fandriana hoentina miantsehatra ireo. Ambonin'izay satria moa tena sehatra ara-pahasalamana no tena maro hiatrehana dia tsaratsara ihany koa raha misy an'ireny fiara fahasalamana na antsointsika amin'ny teny vazaha hoe ambulance. Izay zany angambany amin'ny ambangovango no tena ilainay. Tsindriana manokana moa ny hoe multicapacitaire ny bataillon satria afaka mame vahoaka mitrotra ary afaka mandray an-tanana marary raha sendra ny misy maratra. Afaka mandray an-tanana ihany koa ny marary nyty valanaretiny ty raha ilaina ny fitondrana anazy amin'ny toerana voatokana. Afaka mandray an-tanana ihany koa ny fandraisana ny
maty sanatravina ka hoentina mamonjy toerana voatokana ihany koa. Ny fandaminana ny toerana misy fikorontanana, indrindrandrindra ny famerenana ny fandriam-pahalemana.